Moulay Podcast. Mianatra miaraka mianatra. Faly miarahaba antsika indray tonga soa eto amin'ilay podcast. Miarahaba ny Karina izay vahintsika androany a, dia miarahaba ihany koa ny Marina. Ie miarabanao sambatra miaraba amin'ny mpanaraka rehetra dia faly tafiaraka amin'ny Karina indray amin'ity podcast androany ity. Tsara marina moa zany fa i Karina dia efa vahintsika ihany koa eto amin'ny podcast ny resaka momba ny fanabeazana. Miarahaba ny sambatra sy Marina dia misaotra indrindra na mpiantso indray dia miarahaba any mpieno rehetra ihany koa. Ny loha hevitra ho resantsika androany dia momba ny cliché ilazana azy moa zany amin'ny teny malagasy ohatra ny hoe finoana lalipaka maharitra iombonana, zay ve mety malaza azy? Ny ohatra azo omena angamba zao mety hoe mampanazavazava anazy kokoa satria sarotra ny mitady an'ilay fandika-teny dia ohatra hoe lehilahy dia tokony tsy mitomany fa tokony matanjaka foana. Inona koa zao ny cliché hoe misy eo amin'ny fiarahamonina zay hoe manjaka be sy miorina efa mampolitonany maro. Ho resantsika eto moa zany izy dia manome ohatritsika dia ho azonao zany amin'ny andalany hoe inona ny tianay ambara amin'ilay izy, ilay cliché zany. Dia marihana kely angambany hoe resaka momba ny fianakaviana koa zany izy ity ny lasan'ny vavy sy ny fianakaviana ihany koa. Ie satria mahakasika ny fianakaviana mihitsy reny ohatran'ny hoe pression reny vesatra misy amin'ny lehilahy sy ny vehivavy reny ary na reny mpianakaviana na ray mpianakaviana fa ireo zanaka ihany koa dia efa mandray sy miainany reny na dia mbola kely ary izy ireo. Ka mahafinoana azy moa zany izy dia ohatran'ny hoe lasa ohatran'ny hoe iombonana araka resaka teo zany hoe lasa ny fianakaviana ray manontolo miombo-kevitra fa marina io finoana io eo ihany koa ny fiarahamonina izay mino hoe izay no marina, izay no tokony ho izy dia lasa ohatran'ny hoe normal izy ka voafehan'izay rehetrarehetra ihany koa ny firenena ray manontolo mihitsy satria lasa finoana iombonana mihitsy izy araka ny resaka teo fa tsy hoe mijanona eo amin'ny fianakaviana fotsiny. Ie izay indrindra. Inona raha zao ohatra no mety hoe afaka velabelarintsika manoloana an'izay? Ohatra hoe afaka atao atomboka amin'ny vehivavy dia avy eo tohizana amin'ny lehilahy ohatra dia avy eo amin'ny zanaka. Ny resaka hitako amin'ny vehivavy zao dia ohatra hoe ny vehivavy tsy maintsy mikarakara tokantrano izy rera no mikarakara tokantrano izy rera no mitaiza. Zay zao tena hitako hoe hevitra iombonana sy lalipaka ao anatin'ny fiarahamonina sy ny tokantrano nefany inona no aterak'izay finoana zay hevitra zay. Inona ohatra? Inona mety aterak'izay zao ohatra hoe ho anareo vehivavy? Ho anay vehivavy aloha za zao mahita hoe lasa miteraka vesatra be da be zany ho an'ny vehivavy indrindrandrindra satria raha ny fikarakarana tokantrano dia asa manokana mihitsy izay tsy ampidiram-bola fa asa nefany mavesatra. Ny fitaizana dia tena hoe mangany fotsiny fa mety hoe 2-3 fampilosika ny fikarakarana tokantrano ary dia lasa vesatra be ara-tsaina ara-batana ho an'ny vehivavy hoe tsy maintsy izy rery no miatrika sy mahavita tsara an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Indraindray moa ilay izy lasa miteraka aretina mihitsy, areti-tsaina, miteraka aretina vatana fa mavesatra loatra tsinona ilay izy. Dia izay zao hitako hoe zavatra anankiray tena aterak'izay zavatra izay
tsy haiko ny hevitra Karina mizara an'izay hevitra izay hoe Karina. Ie, miombon-kevitra amin'ny Marina tokoa amin'izay lafan'izay sady ankehitriny betsaka ny vehivavy ny efa miasa enina ho an'ny vehivavy tsy miasa koa ary izany tena asa manokana ary tena hoe vesatra ara-tsaina sy ara-batana le izay finoana izay hevitra izay. Ary ho an'ny lehilahy sambatra ianao zao lehilahy inona mba mety hoe azonao zaraina ny zavatra mety hoe iainanao en tant que lehilahy sy iainan'ny lehilahy manoloana an'izay. ohatra moa ty resantsika resaka ohatra zao tsika hoe any Madagasikara moa zany no resantsika hoe fiarahamonina malagasy ohatra hoe ny lehilahy ohatra hoe tsy mitomany zay le natontsika ohatra voalohany teo hoe tsy mahazo mitomany zany lehilahy ka na inona manjo azy na inona mety marary aminy na inona na ara-tsaina na ara-batana araka ny resaka teo dia tsy mahazo mitomany mila tsy mitomany ianao zany na malahelo ary zany ianao dia lehilahy lesy tsy mitomany zany dia zay zavatra zay zany lasa finoana iombonana zay dia lefa avy eo ilay lehilahy lasa ray koa avy eo dia ilazan'izay ihany koa izany amin'ny hoe tsisy lehilahy mitomany zany lehilahy ty tsy mitomany zany zany hoe lasa voafaritra zay voafehan'izay fotsiny zany ilay lehilahy hoe lehilahy tsy mitomany dia ekena ilay izy tsy misy discussion fa dia hoe lehilahy tsy mitomany mila mitraka foana nefany mety manimba zay zavatra zay. Ny hitako tena aterak'izay resaky sambatra zay zao momba ny lehilahy dia lasa ny lehilahy tsy mba maneho tsony ny fihetsem-pony lasa tsy mahay maneho izy amin'ny vadiny sy amin'ny zanany ny fitiavany dia tena sakana be ho an'ny fianakaviana zay zavatra tsy fantatra tsony hoe fa tena tiana marina ve ty dady ty fa tena tia marina ve ty vadiko ty satria zany tena tsy fantatra tsony kobonin'le lehilahy ao am-pony ao daholo ny fihetsem-pony rehetra dia sara manimba fianakaviana le izy lasa tsisy fifandraisana tsony ny fianakaviana amin'izay lafan'izay. Zany hoe tsy le resaka hoe mitomany sy maneho alahelo fotsiny zany fa le maneho fihetsem-po en général mihitsy no ohatrany hoe diktaty zavatra apetraka hoe ny lehilahy tokony ohatran'izao. Fa be dia be koa ny zavatra zao ohatra hoe amin'ny resaka fiarahamonina tsy haiko moa mety hoe resantsika hoe zay sa tsy fa ohatra fotsiny zao ohatra hoe ao Madagasikara foana moa zany ny resantsika eto ao Madagasikara zao misy resaka ohatra hoe resaka kolotsaina moa zany le izy resaka ohatra hoe ny vahiny andrianina tsy haiko hoe mety ve azontsika horesana ve zay sa tsy dia zay zany lasa ohatrany hoe niza vahiny zany dia lasa andrianina loatra dia lasa manjakazaka eo amin'ilay olona tompon-tany ohatra dia nefa efa ohatrany hoe finoana iombona amin'ny malagasy koa izay zavatra izay. Ny vahiny tianao resahana eto zany ohatrany hoe ny vazaha sy ny étranger sa ve hoe ny vahiny izay tonga amin'ny vahiny ao anatina tokantrano anankiray na io étranger na ilay vahiny mipetraka mandalo ao an-trano koa dia misy an'izay foana ny antsika malagasy zany zay zany ohatrany hoe lasa tradition kolotsaina malagasy tsisy maratsy an'izay zavatra izay fa ny olana amin'ilay izy lasa fantatry ny olona zany ohatrany hoe lasa reto olona reto manaja vahiny dia andeontsika ohatrany hoe lasa manararoatra an'izay ina moa zany izay fahefanana an'izay zany hoe nandrianina izy dia ararotiny amin'izay zany ny ianao rehefa avy eo. Ie mahita amin'izay resaka an'izay sambatra hoe mety miteraka koa zany fahatsapana ao anatin'ilay olona eo anivon'ilay tokantrano hoe izahay dia ohatrany hoe ambanimbany kokoa zany noho ny vahiny noho ny olona tonga eto satria ohatra hoe zavatra tena niainako ty anekdoty kely anankiray mety hoe mampimehy fa hitako hoe mahalaza tsara izay zavatra izay hoe rehefa misy vahiny dia avoaka ny vilia sy ny kovera sy ny zavatra tsara rehefa ny ao anatin'ny tokantrano nefa dia tsy mba misy zavatra tsara mivoaka izany mihitsy
de lasa miteraka zany zay zavatra izay a ho an'le olona ao anatin'ny tokantrano hoe ary izahay zany ohatrany hoe tsy de mba manana considération loatra noho n'le vahiny zany nefa zavatra azo amboarina tsara zany zao hoe mba avoaka foana avoaka ny zavatra tsara tarehy a na tsy tiana ho ampiasaina isan'andro isan'andro ohatra fa mba avoaka ihany ho an'ny mpiray tokantrano na tsisy vahiny ary de marina mihitsy hoe misy finoana mipetraka ohatran'izay a miteraka zavatra maro tiako hiverenana kely le resaka lehilahy tao hoe tsy tokony maneho fihetsem-po indrindrandrindra no hoe mitomany malahelo sy ny sisa satria raisina zany le izy hoe fahalemena hoe ny lehilahy zany tsy tokony malemy sy ny sisa ny tena olana mipetraka ankehitriny zavatra tena hita voapirofo ara-tsiansa zavatra tena mivaingana hita fa ireny zavatra tsy mivoaka reny fihetsem-po tsy mivoaka reny de mijanona ao anatin'ny olombelona na lehilahy na vehivavy mijanona ao anatin'ny olombelona de lasa miova reny ho zavatra hafa lasa miova na izy aretina averiko indray ny areti-tsaina aretina vatana isan-karazany mety hoe aretin-damosina sasisa fa miova koa izy reny lasa fahatezerana ary ny fahatezerana de lasa violence zany hoe ina moa ny violence mahery fihetsika fa eny misy fiteny malazany hoe violence zay mihitsy lasa violence reny zavatra reny de betsaka ny lehilahy herisetra misaotra karinina zay le nonotady avy lasa herisetra le izy de matetika raha voatritsikaritrytsika eo amin'ny fiarahamonina malagasy moa nresana satria tsika malagasy fa tsy midika zany hoe tsisy any amin'ny firenena hafa matetika raha voatritsikaritrytsika ny lehilahy no matetika manao herisetra satria nohon'izay anton'izay hoe tsy tokony maneho ny fihetsem-po indrindrandrindra ny zavatra mampalahelo izay de lasa zary mikobokona ao anatiny ao de zary colère zary fahatezerana zary ohatrany de any arinany le izy de mivoaka amin'ny alalan'ny herisetra saika tena marina mihitsy zany Marina de saika hiverenako kely koa le resaka vehivavy hitako hoe raha ohatra ny avela amin'ny vehivavy rery ny asa tokantrano de ny lehilahy zany lasa tsy mandray andraikitra am'le izy de hita hoe misy fiantraikany amin'ny zaza zay zavatra izay satria ny vehivavy foana zany ohatra no manao sakafo no mikarakara tokantrano no mikarakara zaza de rehefa tsy eo intsony le vehivavy ohatra hoe lasa miasa ary le vehivavy na hoe lasa nisitaka de lasa nanao vacances de sarotra be ho amin'le zanaka aveo nifandray amin'le ray de lasa sadaikatra le zaza de mite fa aizy neny raha mba voatsikaritra rehefa vao miditry ny trano ny zaza de manontany foana hoe aizy neny satria izy tsy mahay mifandray amin'le ray intsony nefa reny ohatra hoe fandrahoana sakafon'ny zaza reny de fa fifandraisana sy fitiavana aseho an'ny ray mpianakaviana amin'ny zanany ka raha tsisy an'izay raha tsisy resaka tsisy fanehoana fitiavana de sarotra be ho amin'le zaza ny hifandray amin'le rainy avy eo sy hiresaka sy aneho ny fihetsem-pony ihany koa tena zavatra marina mihitsy zay resahan-karinina zay zavatra tena marina mihitsy zany satria lasa tsy misy fifanakekezana loatra ntsony le zanaka sy le ray mahafantatra fotsiny ny zanaka hoe ny ray eo ty anay satria mandeha miasa fa akoatran'izay zany tsy misy hoe fomba miteraka fifanakekezana amin'ny zanaka sy ny ray izay tena misy de misy nefa amin'ny zanaka sy ny reny noho izay tenenin'ny karinina izay hoe neniny eo neny no mikarakara sakafo neny no manome sakafo maraina ohatra neny no mifo rehefa maraina alohan'ny andehanany ankizy mianatra sy neny sy ny sisa fa marina zay nefa izay fifanakekezana izay tena ilaina mihitsy amin'ny lafiny
fianakaviana. Misy teboka anankiray koa izay mitohy tanteraka amin'izay resaka karin'izay tiako tsindriana koa izy ity mahakasika na ny vehivavy na ny lehilahy mihitsy ateraky le olana ateraky le cliché nyresantsika teo ny fanaovana an'izay zavatra izay dia lasa tsy manana fahaleovantena intsony na ny lahy na ny vavy. Rehefa ohatra hoe ramatoa foana ny manao ny ao an-trano na rangahy foana ny manao an-trano, misy koa zany mety hoe vitsivitsy fa misy koa zany rangahy daholo ny manao ny ao an-trano rehetrarehetra ohatra hoe ramatoa miasa fotsiny. Rehefa tsy eo ramatoa misy zavatra tampoka mba sendra voantso manao mission tsy fantatro sy antony ihany tsy mahavita manao ninina intsony le lehilahy na le vehivavy satria tsy hainy ohatra hoe na ny sakafo maraina ho an'ny ankizy ara dia tsy hainy satria ineny na idala foana no nikarakaran'izay hatramin'izay lasa tsy mahavita intsony izy mahatrika ny andavanandrom-piainan'le tokantrano. Dia tena hitako hoe olana tena lehibe mihitsy izay zavatra izay satria ny mampalahelo milazandre izy nefa tena zava-misy le izy matetika lasa tsy mahavita zany le olona dia ohatra maka hevitra ohatra anankiray hoe maty le reny na maty le dada tsy mahavita tsony mihitsy izy nefa mahatrika tsy hainy akory hoe inona ny fomba fanaovana sakafo tsy hainy hoe inona ny sakafo mba hoan'ny ankizy maraina tsisy nininona hainy ny fitoerana kifafa ao an-trano ara tsy hitany tsisy fatany mihitsy. Dia matetika izay zavatra izay lasa miteraka fiankinana amina olona hafa lasa ohatra hoe tsy maintsy miantso tsy maintsy manambady ohatra satria tsy mahavita miatrika an'izany tsy maintsy dia le olona alainao ho vady eo zany ohatra ny hoe natao hanampy anao an'izay fotsiny fa tsy dia tena hoe motivation hafa mety hoe tsy maintsy atsony i bebe na i dadabe tsy maintsy anao fa miankina amin'olona foana zany ianao tsy manana hoe fahaleovantena tsy manana hoe fahafahana miatrika ihany ny andavanandrom-piainako izay sehatra misy isan'andro isan'andro nefa sy misy an'izanako. Dia amiko zany ilaina izay hoe manana ohatra hoe mizaka tena ianao en tant que olombelona na lahy ianao na vavy ianao. Zay no hitako hoe zava-dehibe ihany koa. Marina mihitsy ny resantsika rehetra nao zao ohatra hoe ho antsika zany inona ny tokony atao zany mba ahafahantsika miala amin'izay zavatra izay dia na zao ny hitako hoe tokony dia ny mbola kely mihitsy zany ny ankizy lahy ohatra dia efa ampianarina ihany koa ahaleo tena. Matetika mantsika any Madagasikara ny ankizy vavy matetika ny tonga dia mahaleo tena lavitra kokoa noho ny ankizy lahy satria ny ankizy vavy mety hoe culture ihany koa le izy to dia hoe manao raharaha automatiquement dia le bandy kely tsy manao raharaha mihitsy ao an-trano dia lasa mitohy zany izay zavatra izay rehefa ny aoriana hoe rehefa anambady le bandy kely rehefa avy eo dia izy tsy manao raharaha dia mitohy ihany zany izy lasa perpétuel zany le izy avy eo dia izay anton'izay mahatonga hoe tsara dia ny voalohany mihitsy koa ny ankizy lahy dia ampianarina mandray andraikitra ao an-trano. Ny sambatra tena marina mihitsy zany misy tantara mampime kely zay moa zany ho zaraiko aminareo anekdoty kely zay nanontany zany le bandy kely tamin'ny rainy bandy kely 5 taona eo hoe dada fa inona ny atao hoe lehilahy dia ozy izy ny dadany hoe ny lehilahy anaka dia mahavita mamelona mahavita olona mahavita ny adidy amandraikitra rehetra ny fianakaviana. Dia hoy ilay bandy kely hoe ineny zany ny lehilahy atao amintsika amin'ny tokantranontsika. Dia izay zany tena milaza maneho an'izay hevitra sambatra izay mihitsy hoe tokony koa ny lehilahy ny ankizy lahy kely ampianarina mizaka sy mahay mitantana ny fianakaviana sy ny tokantrano. Ka ny fampianarana ny ankizy moa dia mitovy foana ny ray aman-dreny ny taratra
ka noho izany zany a dia manainga mavetsatra antsika ray aman-dreny rehetrarehetra na lahy na vavy a na reny na ray moa zany a mba hiara-iasa amin'izay hoe hampianatra ny ankizy mba samy handray ny andraikiny. Tsy ny ankizy lahy kely fotsiny moa zany fa na ny ankizy vavy koa mba hampianarana koa évidemment hoe misy zavatra anjaranao tokony ataonao tokony ataonao tsara ihany koa. Fa le ankizy lahy moa zany matetika ny tena hoe tsy manao ninina fa be dia be mihitsy ara ny reny miteny hoe tsy mila manao an'izany izy fa izany hanambady any ariana any anana vady izy zany hoe efa mipetraka ny an-tsena mihitsy zany hoe le vady no hanao ny raharahany rehetrarehetra dia nefa n'izay le olana hoe mila mba manana fizakantena ny tsirairay. Tena marina mihitsy izany Marina, sady izay tsy fizakantena izay tena miteraka olana be eo anivon'ny fanambadiana sy ny fianakaviana ary matetika ary io tsy fizakantena io no miteraka ny hoe tsy navita an'izao indray ianao tsy natondra karama ramose. Ny vehivavy koa zany tokony mba hoe miezaka miasa sy mamelona zany mitondra mba miezaka mitady an'izay koa manjary lasa lasa fitaovana fotsiny lasa loharanona ady zany le izy lasa loharanona ady sy loharano hoe fanomezantsiny zay zany no tiako tenena fanomezantsiny eo anivon'le tokantrano sy ilay fianakaviana izay tsy fizakantena zay. Zany hoe reprochenao an'olona le izy zany satria ianao ary tsy mahavita an'le izy dia nefa reprochenao an'le olona le izy. Zay indrindra. Be dia be moa ny zavatra azo resana anatin'ity resaka hoe cliché ty fa ny antsika moa zany teo ohatrany hoe mibahana kokoa teo amin'ny resaka tokantrano sy hoe lehilahy sy vehivavy le izy fa araka ny teo be dia be ny zavatra tena mbola araiky tapisaka amin'ny malagasy mihitsy ny finoantsika zany tena misy zavatra be dia be mbola ekena ho marina nefa azo lazana hoe fa nilaozan'ny toetrandro amin'izao fotoana iainantsika izao zany dia izay zany no resantsika eto ny androany momba ny tokantrano fa afaka mety ho resantsika koa ny resaka kolontsaina hafa amin'ny fotoana manaraka. Misy tiako hiverenana kely fotsiny tamin'ilay resaka atao hoe tokantrano hoe tokony samy mba mizakantena ny resaka n'ity lohahevitra ity misy fotoana tamin'ny sehatra personnel moa zany dia nisy olona niteny tamiko izay hoe raha zany eritreritra zany dia mety hoe tokony hanamboatra fiara koa zany ny vehivavy amin'izay maleo tena tsara dia mahavita manamboatra ny fiara koa fa tsy manamboatra fiara intsony le lehilahy. Dia ozy mantsy anazy tamin'izay hoe ny hevitro kosa aloha raha ohatra hoe samy tsy mahay mihitsy le mpivady dia tsy maninona mihitsy afaka samy mianatra zany dia mianatra koa le vehivavy fa raha ohatra kosa hoe efa anisan'ny talenta na hoe mba zavatra hainy le lehilahy na zavatra tiany le lehilahy le izy dia tsy hitako mihitsy ny olana hoe mba izy manao anazy kokoa. Ny tiako tenena zany dia hoe ny fonctionnement isan'andro tsara samy mba mahay ny lasa ny vavy fa tsy manakana mihitsy zany hoe mba manana zay manavanana azy kokoa le lehilahy sy le vehivavy aty tsisitsisiny fa betsaka ihany koa zay ny teneko anazy betsaka koa ny vehivavy mahavita manolo pneu ana fiara ny any amin'ny tsika ny mety mieritreritra hoe tsy mahavita an'izany fa betsaka mihitsy ny vehivavy mahay mitondra camion mahay manamboatra fiara mahay manao an'izany fa ny tiako tenena zany hoe tsara tsy ampifangaroana loatra le zavatra fa ny tanjona tena hoe mba samy anana fahaleovantena ny tsirairay avy eo raha afaka mifanaraka mpivady mazava ho azy hoe tia manavanana kokoa ary manavanana kokoa ary marina hoe tsy hitovy velively ny fomba fanao anazy tsy hoe tsy maintsy mitaky andramse andro sakafo ohatra andramatoa tsy maintsy mitaky andramatoa ahay nasa fiara ohatra andramse fa mba hoe raha sendra misy tsiony anankiray raha misy zavatra dia mba afaka le anankiray zany mba manao ihany. Miteny an'izany Marina fa za manokana zao vavy daholo ny zanako dia
ny vadiko a rehefa manao tômôbily izy de ozy izy hoe afio ozy izy nareo roa mba manampy any dada de falo mihitsy ny ankizy manampy azy satria zay zany mba fifandraisana izy telo mianaka de mba meo ana le clé de 12 de efa fantatry le ankizy le zanakay hoe ay ity zany le clé tetavan'ny dada de rehefa manao fandriana koa zareo mana monter meuble fanaka de tena manao ny zanakay zay moa tsy misy lahy de tsy maintsy ampianarana le vavy de mba ohatriny hoe mba fotoana koa iarahany zareo zany le izy sady fampianarana sady le izy koa tsy azo atao an'izay koa le izy hoe tia an'ny lehilahy de hoe tokony manao koa zany vehivavy satria d'un point de vue physique tsy mitovy ny lehilahy sy vehivavy resaka hery zao resaka tanjaka tsy mitovy mihitsy ny lehilahy sy vehivavy zany hoe tokony mametraka an'izay limite physique zay koa zany hoe ok ekena zany zay zavatra hoe miara-miasa daholo ny lehilahy sy vehivavy fa misy araka ny teny marina teo manavanana kokoa ny lehilahy misy ihany koa manavanana kokoa ny vehivavy de zay zavatra zay zany tsy hoe forcena be le izy koa zay koa izy io koa moa le antony hoe tsika zao misy milaza matetika hoe nytokantrano anankiray tokony hoe 50-50 10 be mihitsy 50-50 zay fa tokony 100 any hoe samy manao 100% avy ny lehilahy manao 100% ny vehivavy manao 100% na ny amin'ny famelomana na ny fikarakarana ao atokantrano zay no izy zany fa de misaotra betsaka amin'ny tafatafa zay niresana tamin'ny Karina de misaotra betsaka ny Karina ihany koa ny vahiny teto amin'ny ilay podcast be de be zavatra tena mbola azo resahana amin'ity resaka cliché ty araka ny teneniko teo ny resaka kolotsaina ny resaka finoana ny resaka asa sy ny sisa fa andro moa zany tsika somary ny fitiantsika kely teo amin'ny resaka tokantrano moa zany le izy de misaotra amin'ny Marina Sambatra nampiantso sy ny tafatafa indray androany teto amin'ny podcast ilay fa tena mahafinaritra misaotra indrindra mangasitraka Karina amin'ny fahatongavanao dia misaotra Sambatra ny aran-dresadresaka indray misaotra anao ihany koa manaraka dia averinay moa hoe izy ity zany fifampizarana mba fitondranay ny fomba fijerinay amina tranga sy amin'ny fiainana dia antenainay mba hitondra soa any tsirairay raha hitanao hoe moa tsy mety aminao dia tsy maninona mihitsy fa mananjo tanteraka tsika samy hiatrika anaiky an'izay de toy izay indray zany podcast ty de misaotra anao ny aino hatramin'ny farany dia mandra-piresaka indray